Ten'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ara-pitahintsika amin'ny Exodus 5:20 ka 9:20 io. Dia hamaky sika manao hoe Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy manao hoe ataovy tahaka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra zany. Arao ny modely izay nomenanao izay naseho taminao tao an-tendrombohitra. Itian'Andriamanitra olona zay nareo zao misy fitoerana masina any an-danitra ary ny Mosesy dia nasainao fitoerana masina ety ambony tany ho tandindony zany. Na hoe hanao tandindona an'izany. Any an-danitra ny original. Misy fitoerana masina any an-danitra. Mazava ny ten'Andriamanitra. Ity ilay fitoerana masina taberina kely tany an'efitra fa hivadika hoe tempoly izy rehefa tafiditra tany amin'ny tany nampanantenana ny zanak'Israely. Tazantsika amin'izao ity ilay efitra masina sy efitra masina indrindra, ohatran'ny hoe trano lay zany izy io, dia misy tokotany eto dia mifefy izy io. Eto amin'ny ankavanana eto dia tazantsika zany ilay hoe tokotany parvis. Dia manomboka amin'ny altara fanaovana fanatitra izy io. Dia aorianan'izay misy koveta misy rano. Isasan'ireo mpisorona izay hanao ny asa fisoronana hiditra ato anatin'ity efitra masina sy ety amin'ny efitra masina indrindra ity ho an'ny mpisorona be indray mandeha isa-taona. Misasa-tongotra, misasa-tanana eo izy. Dia miditra ao anatin'ity lay ity amin'izay zany izy zao dia ery amin'ny ankavanana ery misy latabatra izay fitoerana mofo 12. Ary hovaina isaky ny sabata ny mofo 12 amin'io latabatra io riavana malalaisa. Mbola manamafy ny mahazava-dehibe ny sabata ihany zany. Eo amin'ny ankavia eo dia misy fanaovan-jiro 7. Misy branche 7 araka ny ahitantsika ohatran'izao. Dia misy altara fandoroana zavatra manitra. Manaraka an'izay, fa afaka ny altara, aorianan'ny altara dia misy an'ity voaly matevina be ity. Ary zay olona avy aty ivelany na ao anatin'ity antsoina hoe efitra masina ity dia tsy mahita hoe inona moa zany ao anatin'ity efitra masina indrindra ity, saint des saints. Inona ny ao anatin'ny efitra masina indrindra? Arche de l'Alliance, ny fiaran'ny fanekena hoy ny Baiboly teny malagasy. Inona ao anatin'io Arche de l'Alliance io? Fantareo inona ao anatin'io? Didy folon'Andriamanitra ny tao. Ary hoy isika tamin'ny voalohan-dohan'ny tany manao hoe nisy ihany koa ilay antsoina hoe lalàna Mosesy, ny lalàna seremoniely sy ny lalàna hafa rehetra ankoatran'ny didy folon'Andriamanitra dia napetraka teo anilany tao ivelan'io fiaran'ny fanekena na ny Arche de l'Alliance io. Isan'andro ny mpisorona dia manao ny asa mampisorona azy amin'ity party ity avy any ivelany miditra ao anatiny. Fa indray mandeha isa-taona ihany dia ny mpisorona be ihany no afaka miditra ato amin'ity efitra masina indrindra ity indray mandeha isa-taona ihany. Ary izay andro zay antsoindrareo andro fanavotana indray mandeha. Io dia équivalent septembre, octobre amin'izao vanim-potoana calendrier moderne ampiasaintsika izao. Ary io dia mbola mankalaza zany fetin'ny andro fanavotana zany. Andro lehibe ho andro zareo. Ary hitantsika rehefa avy eo fa tena misy lanjany tokoa zany andro zany. Tempoly any an-danitra. Iza ny mpisorona? Tena marina mpisorona be any amin'izany tempoly zany. Voalazan'ny Paoly ihany amin'ny Hébreu 9:1 sy 9:2. Ahoana hoy izy? Amin'izany zavatra lazany izany dia izao ny fotony. Inona ny fotony? Manana mpisorona be toy izany sika. Dia ilay efa mipetraka eo ankavanana sy fiandriana ny avo indrindra ny an-danitra. Mpanao ao amin'ny fitoerana masina sy tena taberna kely, na hoe tena tempoly, izay naorin'ny tompo fa tsy olona. Ary ny mpandika ny Baiboly malagasy dia nataony lehibe le i, dia nataony lehibe le m.
fantatry ry zareo fa tsy mpisorona madinika ty ambony tany io, Jesosy io, Andriamanitra io. Jesosy no mpisorona be any amin'ny tempoly, any an-danitra riavana. Ary zay dia efa voamafaly riavana. Satria ao anatin'izany tempolin'Andriamanitra izay andehanany fitsarana amin'izao fotoana izao efa tonga. Efa nandeha, efa andalana amin'izao fotoana izao. Jesosy no ao riavana. Tsara n'izany hoe havan'ny président zany indraindray misy heloka sy misy aratsiana atao takan'inona rehefa hoe olona ambony ny havana. Mety daholo ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy ilay rahalahy olombelona kanefa Andriamanitra dia ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra manao fisoronana ho an'ny zanany. Ny fitsaran'Andriamanitra dia mandeha ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, mandroso ao amin'ny tempolin'Andriamanitra na ny fitoerana masina indrindra izay any an-danitra. Ny zavatra voalohany ambarantsika ilay sary izay naseho teo dia misy an'ilay hoe hevitra masina dia misy an'ilay hoe hevitra masina indrindra. Taona ny mpisorona be dia manao ilay asa antsoina hoe asa fanavotana na asa fanadiovana ny fitoerana masina sy ny fitoerana tempolin'Andriamanitra zany. Fa ny vahoaka zany fanadiovana ny fitoerana masina ary ilay fahotany zanak'Andriamanitra dia mila diovina tanteraka hiara amin'izany fitoerana masina izany. Amin'ny Levitikos 20:1-20. Dia hoe Andriamanitra mantsy zanak'Israely rehefa tonga io andro antsoina hoe andro fanavotana io dia ampahoro ny tenanareo nareo. Ampahoro ny tenanareo nareo. Ary eny amin'ny andalan-teny hafa dia lazainy manao hoe izay tsy mampahoro ny tenany, izany hoe izay tsy mibebaka zany amin'ny andro fanavotana io dia ho fongorina tsy ho anisan'ny zanak'Israely intsony, tsy ho anisan'ny velona intsony. Andro mpibebana ny andro fanavotana na andro fanadiovana ny fitoerana masina. Isaky ny andro fanavotana saotra na ny jour des expiations indray mandeha isa-taona. Io zany le daty deuxième jour de Tishri. Tishri io ho an'ny jiosy dia volana fahafito. Isika te manao hoe équivalent ny septembre octobre amin'izao calendrier moderne ampiasaintsika izao io. Amin'io andro anankiray io ihany, jour des expiations, no anaovan'ny mpisorona be izany andro fanavotana, andro fanadiovana ny fitoerana masina zany. Amin'io andro io dia misy ondry lahy anankiray izay vonoiny dia alaina ny rano ny mpisorona be mitondra an'izany rano zany dia atentiny averina kely atsika amin'ity antsoina hoe rakom-panavotana, amin'ny teny frantsay antsoina hoe propitiatoire, atao anatin'ity efitra masina indrindra ity. Dia eo anoloany na ny devant atentiny eo ny ran'ilay ondry lahy izay novonoina ho amin'izany andro manokana zany. Dia rehefa vita zay dia mivoaka izy dia atentiny ihany koa ilay raha amin'ny tandroko reto ity anankiray ihany moa zany fa misy zorony efatra izy io. Amin'ity altara fandoroana didikazo manitra ity. Dia rehefa vita zany dia mivoaka avy eo amin'ity fitoerana masina ity izy mankety ivelany dia mbola atentiny raiko amin'io altara fanaovana fanatitra ivelany io. Ilay raha ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao ny zavatra rehetra dia diovina tamin'ny raha avokoa, ary ilay raha riavana dia misy dikany. Andriamanitra tsy nilaza manao hoe rano-tsavony tadiavina.
dia diovy amin'ny ranon-tsavony maloto rehetra tao. Voa Andriamanitra hoe ranondrolahy izay mampiseho ny rano Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny alalan'ny rano Kristy irery ihany no ahazona fahadiovana, fanadiovana, fanavotana amin'ny fahotantsika. Dia misy ondrolahy anankiray hafa koa. Io ilay antsoin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Levitikos 2:20 sy ny 2:7. Io ondrolahy anankiray hafa io dia natao hoe ho an'ny Azazela. Ary Jiosy rehefa manao commentaire dia milaza manao hoe izany Azazela zany dia mirepresente na maneho an'ny Satana, anarana omena fotsiny io. Ny mpisorona be dia mametraka ny tanany ao amin'ny lohan'io ondrolahy anankiray hafa izay natao hoe ondrolahy ho an'ny Azazela io. Ary ny fametrahany tanany eo amin'ny lohan'iny ondrolahy iny dia midika fa mamindra ny fahotana rehetra izay ny vangongo tao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Hitantsika tsara fa nivoaka avy eo amin'ny tempolo ny mpisorona be dia apetrany eo amin'ny lohan'ilay ondrolahy ny tanany. Dia rehefa vitsy izay seremony izay dia inona nataony io ianareo? Alefa ilay ondrolahy, alefa an'inona? Alefa any an'efitra ary ho faty any an'efitra ilay ondrolahy. Ilay Satana zany napetraka tao aminy ny fahotana. Zany akory tsy midika hoe mitondra ny fahotana izy ka afaka hanavitra antsika, fa hoe enao mitompona andraikitra amin'ity, rehotan'ny olona rehetrarehetra eo, any aminao ny hafarandrao. Ary dia ho fongarina any an'efitra any enao Satana sy ny fahotan'ny olona izay enao no nahatonga an'izany. Misy dikany lehibe ny amin'ireo ondrolahy anankiroa ireo. Ny fitsarana dia ao amin'ny tempolon'Andriamanitra ho isika. Ahoana no ilazana hoe fitsarana eo? Rehefa diovina na avotana ny tempoly dia diovina sy avotana ihany koa ny mpisorona ny vahoakan'Andriamanitra, ary ny mpisorona be no manatanteraka an'izany. Amin'ny 7:7 amin'ny Levitikos 9:20. Fitsarana ange zany ravana malalaisany. Fitsarana ange zany voadeho ny fahotana marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatsika manao hoe ny fanamarinana dia Andriamanitra mideklare ny olona anankiray marina ianao. Fa raha ohatra ka tsy deklaren'Andriamanitra ho marina ny olona anankiray dia ho any amin'ny fahaverezana izy. Fitsarana ange zany ravana malalaisany. Ho fongarina izay tsy mibebaka ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fitsarana ange zany ravana malalaisany. Mila mampahory ny tena ny olona rehefa tonga izany andro fitsarana zany. Fa raha tsy mibebaka izy dia fongarina. Ny manaraka an'izany, ilay dingana izay natao, ilay ondrolahy, ilay rano nentina tao amin'ny tempoly ho fanadiovana ny fiarany fanekena, ny inona ty, ny altara fanatitra, ny altara fandiriana ditika azy manitra, fanadiovana ange zany. Le dingana amin'ny ondrolahy anankiray izay nametrahany mpisorona be ny tanany ary dia nalefa ao any an'efitra, ary dia nanjavona maty tsy hita intsony tany an'efitra tany. Fitsarana ange zany ry havana malalaisany. Hoy Andriamanitra manao hoe enao Satana, enao ny tompona andraikitra. Ary misaotra an'Andriamanitra satria raha tsy misy zavatra atao amin'ny Satana mihitsy dia tsy marina Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina, mpitsara ary mpitsara marina ry havana malalaisany. Amin'ny Apokalipsy 20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe foana tanteraka, ringa ny Satana. Zany ny tena afo be mandrakizay, ary tsisy fahotana intsony. Manao fitsarana ny dingana natao tamin'ny andro fanavotana na ny andro fanadiovana ny tempoly. Dia mantantsika manao hoe fa tempoly aiza izy io? Satria araka ny vakitsika tany ambolohany, Apokalipsy 4:40 ka 9:1. Dia hoy izy manao hoe tonga ny andro fitsarany.
dia hoy isika tao anoloan'ity diapoty manao hoe ao amin'ny Andriamanitra ange, ao amin'ny toerana masin'Andriamanitra ange no mitranga ilay fitsarany. Ka tonga le oviana tamin'ny malalisana. Inona no ao amin'ny toerana nisy ny tempolo tany Jerosalema eo amin'izao fotoana izao? Fantareo ny zavatra misy eo? Dôme du Rocher. Any finoana inona io? Tsy kristianina io, finoana inona io? Silamo io. Misy vato ao anatin'io dôme io. Zay somary nandroany maraina volakandro dia tary amin'ny inona ny fiantson'ireo an'io, misy fiangonana eo atampony eo. Basilika inona izy io, dia misy dôme, dôme tsy afaka niditra tao anaty satria be dia be ny olona tao. Dôme. Inona ny ao anatin'ilay dôme? Misy vato ao. Ny jiosy dia mino fa teo amin'io vato io ao ny saika atao fa natitra Isaka riava. Ary dia hoe Andriamanitra hoe hitako izao fa tena makatoy ianao. Ary dia nisy ondry lahy izay efa napetraka Andriamanitra teo. Atao sorona. Fa tsy Isaka natao sorona. Iny dia fitsapana izay natao taminy. Ny Silamo dia milaza fa tsy Isaka natao ny saika atao sorona teo, fa Ismaely. Ary dia lasa toerana masina ho an'ny jiosy sy ho an'ny Silamo. Fanaraka fivavahana Silamo. Io rocher io. Ary dia io no misy amin'izao fotoana izao. Ny jiosy mahery fihetsika dia tia hanapotika ny dôme io riavana. Saingy raha izay no mitranga, mety ho ady lehibe fahatelo no manomboka. Mbola tsy mitranga aloha izany hatramin'izao, na dia misy ary no mieritreritra ny hanatanteraka an'izany. Misy ao ambadika ao, le antsoinareo mur de lamentation. Io zany sisa tavela tamin'ny tempoly. Izay niravanin'ny Romanina tamin'ny taona fafitopolo isika. Ary ny jiosy dia mbola makeo amin'izao fotoana izao. Raisin'irareo fitoerana masina ny Jerosalema ihany koa io. Ary dia eo izy no mivavaka. Ary misy aza ny sasany mitondra taratasy kely dia asisika ao anatin'ireny fissure misy lavaka kely ohatran'izany dia asisika ao ny vavaka. Ataovy mpanan-karena Andriamanitra. Ataovy tonga any an-dafy ohatran'izany dia eo izy. Jehovah Andriamanitra, dia Andriamanitra reriana, aoka ianao no ankatohany Jehovah Andriamanitra. Ohatran'izay le fanaovany azy. Mahafinaritra ka? Efa rava ny tempolon'ny Jerosalema riavana. Ka ny tempolo izay ilazainy Jaona zany amin'ny apokalipsy, le milaza hoe tonga ny andro fitsarany ary miseho ao anatin'ny tempolo. Izany fitsarana zany amin'izao fotoana izao diso le tempolo tany Jerosalema satria efa rava telopolo taona lasa zay. Zay tempolo zay. Ka tsy misy tempolo hafa ankoatran'izay intsony zany izao. Aizany io tempolo io? Ilay tempolo any an-danitra io riavana malalisana. Any an-danitra io, vaketsika ny Hebreo toko fasifika ny 5:4. Fa misy tempolo any an-danitra ary Jesosy no mpisorona be ao anatiny zany tempolo zany. Ary misesy dia nasiany namboatra ny tempolo tetỳ ambonin'ny tany. Araka ny modely izay naseho anazy teo an-tendrombohitra. Any an-danitra io riavana malalaisany. Ny fanadiovana fitoerana masina sy ny fitsarana. Ao amin'ny Daniela toko 8:4. Dia izao ny voalaza ny faminaniana. 304 andro izy. Ary no ny afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina. Izany hoe rehefa tapitra ny 304 andro dia ho tonga ilay andro fanavotana. Zay. Ho tonga ilay andro fitsarana izay miseho ao amin'ny fitoerana masina. Ilay fitoerana masina izay niresahantsika dia fitoerana masina any an-danitra satria fa amin'ny Daniela efa mihoatra lavitra noho ny taona nisy azy sy ny taona tamin'ny andro Jesosy sy ny apôstôly io. Toerana masina any an-danitra ny tiany lazaina eo riavana malalisana. Io toerana masina io dia noloton'ilay tandroka kely, iverina kely tsika aoriana kely ao hoe iza moa zany tandroka kely resahany eto zany. Fa eto amin'ny ankavia eto dia misy sary. Misy sarin'ilay statue na ilay tsangan'olona na vongan'olona amin'ny Daniela toko 2. Volamena dia volafotsy dia varahana dia vy miaro tanimanga. Hoy tsika Malariva manao hoe ato tsika izao. Eropa.
misy ny matanjaka dia misy ny marefo. Ao amin'ny Daniela toko fahafito dia nasehony amin'ny endrika biby manomboka amin'ny leony. Misy léopard, bera, orsy. Dia misy léopard, zany léopard zany misy elatra efatra. Le généraly anankiefatra Alexandre lehibe zay nandray ny fahefana rehefa maty satria tsy nananjanaka andimby azy teo amin'ny fitondrana ny empire izy. Dia rehefa lasa ny fanjakana grika dia niditra ny fanjakana romanina, biby mampatahotra hoy, ary tsy hitan'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy ilazana hoe inona moa zany biby zany. Mampatahotra izy. Ary biby io dia nanana tandroka folo. Ary ny tena marina raha tantara dia ireo tandroka folo ireo ny antombohan'ny fireneny Eropa amin'izao fotoana izao ry havana malalisana. Saingy tamin'ireo tandroka folo ireo dia nisy tandroka kely anankiray izay nivoaka dia nanongana tandroka anankitelo ary nialehibe. Iny ilay tandroka kely. Ilay tandroka kely zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Babilôna dia ny Mediana sy ny Persiana nanaraka azy, dia ny Grika nanaraka azy, dia ny Romana nanaraka azy. Ary rehefa lasa ny fanjakana Romana ara-panjakana fotsiny resantsika io, dia tonga ny Roma papaly zay sady fanjakana ara-pivavahana no fanjakana ara-panjakana. Mitambatra ny anankiroa. Mbola fony teny fotsiny miverina amin'ny tsika rehefa avy eo. Fa mandinika manao application ny faminaniana ao amin'ny baibolitsika. Rehefa miteny izy ray andro ny dikan'izay ara-paminaniana dia ray taona. Mamaky any Nomery toko 4:10 4:30 ianareo. Ezekiela toko 4:1-5. Ary Daniela toko 7:4-20 ary io anao ataontsika test ampiarana ny mahamarina ny principe ray andro mira ray taona ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Verina kely amin'izay koa tsika rehefa avy eo. Fa ity 340 andro ity zany dia midika hoe 340 taona. Rehefa tapitra ny 340 taona dia ho diovina ny fitoerana masina. Dia hanompoka ny fitsaran'Andriamanitra. Oviana ary nanomboka zany 340 taona zany ry havana malalaisana. Fanadiovana ny fitoerana masina sy ny fitsarana. Hoy isika manao hoe ataontsika testa ny Daniela toko 7 ka ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe 70 herinandro amin'ny 340 andro na 340 taona io natao an'ny firenenao. Ny 70 herinandro dia midika 700 andro na 700 taona satria faminaniana ity. Natao an'ny Jiosy zany ry havana malalisana. Dia oviana ny nanomboka izany, dia oviana no mifarany izany. Ny mpandinika ny soratra masina sy ny tantara dia tamin'ny taona 750 talohan'i Jesosy Kristy. Dia namoaka didy ary Taxerxes mpanjaka ny Persiana manao hoe azo amboarina indray ny tanànan'i Jerosalema izay noravana. Tanànan'i Jerosalema ny tempolo dia efa namboarina rehefa nitokanana. Fa ny tanàna sy ny manda dia mbola rava ka dia nomena alala izy ireo hanamboatra an'izany. Ary tsy vita ny fanamboarana ny tanàn'i Jerosalema ihany fa eo ihany koa ny fametrahana mpitsara sy ny fametrahana tompona andraikitra ara-pahefana rehetra. Karazana fanomezana fahaleovantena ihany zany karazana hoy isika. Nanomboka tamin'ny taona 750 io zany araka ny voalazan'ny mpandinika baiboly sy ny mpandinika tantara. Ny 340 taona. Ary 70 herinandro no anao firenena Jiosy. Dia mandeha zany iny 700 hatramin'ny taona 430 amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ary ny herinandro farany amin'ilay 70 herinandro na 700 andro taona dia misy an'ity zavatra ity. Izay herinandro mpanekena ry havana malalaisany. Hoy izy manao hoe hosorana ilay vohositr'Andriamanitra Jesosy Kristy zany amin'ny fanombohan'io 7 taona na herinandro farany io.
dia eo anelanelany eo foany manasaka an'izany herinandro zany hoy izy dia hoesorona ny voahotsitr'Andriamanitra ho coupe ho faty ny voahotsitr'Andriamanitra tamin'ny taona 1 angeny maty Jesosy. Io herinandro io dia herinandro ara-paminaniana ry havana 7 taona io fa tsy 7 andro. Ny sasany matsy dia milaza maneo eo atsasaky ny herinandro ka alarobia zany Jesosy ny maty hoy izy. Satria ny alarobia mampisasaka ny herinandro. Ara-paminaniana io ry havana malalisany 7 taona io. Ny nanasaka an'izany 7 taona zany dia ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijalena. Dia ny telo sy tapany ny tapaky ny herinandro farany mifarana amin'ny taona 430. Fa ino no nitranga tamin'ny taona 430? Ny mpandinika tantara ary mpandinika baiboly dia milaza tamin'ny taona 430 maty ny toram-bato Stefana. Etienne 430. Ary talohany nahafatesan'i Stefana izay nitoram-bato dia hoy Jesosy manao hoe tsy ilaina intsony miheo zany feo fitorinan'ny filazantsara, feo ny faminaniana, feo ny fanamasina amin'ny teny zany. Ary Stefana talohany nahafatesany dia laza manao hoe ino hitako ny lanitra ary hitako Jesosy. Naminany ane zany ry havana malalisany nasiana tombo-kase zany ny selena. Faminaniana na ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy manao hoe zahay tsy te handriany zany. Ary ny zava-misy tokoa dia zao rehefa maty Stefana dia niova fo Paoly. Hoan'ny Paoly foa no fiandohan'ny fitorinan'ny filazantsara tamin'inona? Tamin'ny Jentilisa. Ny farana tamin'ny taona 430 ny 70 herinandro natao an'i Jesosy. Dia manomboka amin'ny taona 430 mikaonty isika hatramin'ny taona 470 izay mamarana an'ilay 310 taona. Izany hoe tamin'ny taona 470 zany no niodiovina ny fitoerana masina. Na hoe nanomboka ny fitsarana. Matahoran'Andriamanitra ary mivonahitra izy fa tonga nina ozy izy? Tonga ny andro fitsarana. Tsy hoe ho tonga ny andro fitsarana fa tonga ny andro fitsarana tamin'ny taona 470 araka ny fandinihana ny faminaniana nanomboka izany fanombohan'ny fitsarana izany. Fa ina no nitranga tamin'ny 470. Eto misy hoe fanandraman'ny Millerite, William Miller, Amerikanina izy eo. Izay nitory fa tamin'ny volana 12 Oktobra 470 ozy izy dia ho avy Jesosy. Ary amin'izay fotoana eviany zay no hanadiovany ny toerana masina dia ny tany zany ary hitondrany vahoakany ho any an-danitra. Ary dia niandry izy ireo tamin'ny andro 12 Oktobra 470 kanefa tsy tonga Jesosy. Ary dia nisy ny fahatso-panantenana ry havana malalisany. Kanefa dia nasian'Andriamanitra niverina tamin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra indray izy ireo. Hoe Andriamanitra manao hoe maminany indray. Ary dia tonga ny tsiritsaina avy any an-danitra manao hoe lay daty 470 dia tsy diso fa le événement. Raha tokony hoe fiverenan'i Jesosy Kristy ho ety ambony tany araka ny fanirian'ny Millerite, haile izy fanombohan'ny asa fitsarana any an-danitra, fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra araka izay hitantsika ny tipany ao amin'ny testamenta taloha. Levitikos 20 sy ny toko 20. Nandalina ny soratra masina izy ireo. Ny 470 izy tsoakevitra biblika zany ry havana. Dia fanombohan'ny dingana farany amin'ny asa fisoronana ataon'i Kristy any an-danitra. Fanombohan'ny dingana farany amin'ny asa fisoronana ataony any an-danitra. Satria rehefa niakatra nakany an-danitra Kristy dia avy hatrany dia tao amin'ny fitoerana masina. Ary dia nanomboka ny asa fisoronana. Dingana voalohany, ny dingana farany dia nanomboka tamin'ny taona 470. Io dia antitipany andro fanavotana na fanadiovana ny fitoerana masina araka izay hita tetỳ ambonin'ny tany. Io dia fanombohan'ny andro fitsarana ao amin'ny tempoly any an-danitra io araka ny volazantsika. Ao amin'ny efitra masina indrindra no misy an'i Kristy mampisorona be azy. Ao amin'ny Daniel toko 7 ka ny 9 dia hoy ny
mpaminan'Andriamanitra manao ipetraka ny mpitsara, ipetraka ny mpitsara, fitsarana toeram-pitsarana any an-danitra nge zany riavana malalisany. De esorina aminy hoe izy ny fahefana izy io amin'io ilay tandroka kely ny Daniel 7 io. Esorina aminy fahefana ay misy idirany amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny aktivité na ny zavatra ataon'ity tandroka kely ity izay fahefana ara-pivavahana sady fahefana ara-panjakana. Le tandroka kely ao amin'ny Daniel 7:7-7 ka hatramin'ny 20. Andeha ataony ezaka identifiena any tandroka kely io. Volazany eo an-dalateny io fa izany tandroka kely zany ry havana dia niantsy ny fahefan'Andriamanitra, nanova ny lalàn'Andriamanitra. Resaka momba ny sabata lasa lahaditsika ary dia hoy ilay tandroka kely hoe izahay tokoa ange ary ririany mihitsy zany nanovana io satria nanana fahefana izahay naka ny toerin'Andriamanitra. Voalaza ny ten'Andriamanitra Jesosy dia nilaza manao hoe voavelany helokao anaka. Dia hoy Jesosy manao hoe miteny ratsy manao blasfeme ianao satria Andriamanitra ririany no afaka manina hozy izy, afaka mamela ny helokao. Fa ankehitriny dia afaka makany mitondra fivavahana ireny ny olona. Nanota tompoko dia hoy ny valiny voavelany helokao anaka. Maka ny toerin'Andriamanitra ny fiantson'ny tenin'Andriamanitra zany ry havana. Io tandroka kely na fahefana io dia nisintona ny fijerin'ny olona tamin'i Jesosy Kristy any an-danitra. Dina nataony mampitodika ny olona ho any amin'ny fiangonana. Raha tokony hiakatra ny direction Andriamanitra eo mamela ny heloko dia lasa horizontal ny direction. Nanota voavelany helokao anaka. Misintona ny fijerin'ny olona amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra mampitodika ho any amin'ny fiangonana. Ary tsy mahagaga raha milaza ny ten'Andriamanitra nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana. Io dia napiditra nampianatra zavatra ivelan'ny Baiboly. Ohatra ny fivavahana, ny vénération amin'ny olona masina. Tsy ara Baiboly ange zany ry havana malala isany. Ry masinda zao, ry masinda zao, ry masimbavy zao. Mitombony isany. Fanelanelana na intercession ataon'ny olona masina. Masinda rano. Ary misy calendrier mihitsy, misy calendrier mihitsy. Ny vavaka ataon'ny olona efa maty ho famonjena azy. Ho an'ny dadabe, ny dadabe, ny dadabe, ny dadabe, afaka mivavaka ao azy rentsika. Tamin'ny sabata marina teo taremin'ny fiangonana dia niresaka momba ny indulgence isika. Afaka mividy certificat d'indulgence ianao ho an'ny renibe, ny renibe, ny renibenao izay tsy nanaiky an'i Kristy ary tsy vita batesa tao amin'ny fiangonana. Dia rehefa aloha le vola mikoritsana ao anatin'ny boatin'ny rakitry ny indulgence dia miakatra avy amin'ny purgatoire ny fanahin'ny renibe, ny renibenao ary dia miakatra avy hatrany mivantana makany an-danitra. Fampianarana ivelan'ny Baiboly ange zany ry havana malala isany. Notafiany nanolotony fitoerana masina any an-danitra ary dia tsy maintsy dioviny zany, tsy maintsy ataony fitsarana ry havana. Tonga ny andro fitsarana. Hoy isika hoe 7:20. Ity zany le momba ny Daniel 7. Misy indisy nomeny ao. Ao izy manao hoe nivoaka avy eo amin'ny firenena 10. Io le firenena 10. Dia nisy tamin'izy ireo anankitelo voaongotra ny Ostrogoth, ny Rula, ny Vandal. Ary zany taona zany izy tamin'ny taona 735. Ny point fahenao dia milaza manao hoe manao blasfème amin'Andriamanitra izy. Mirere izy, mirere tokoa zany. Afaka manao hoe zange, afaka manao izay tiako atao. Ary io dia miady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra masina. Manenjika ny vahoaka an'Andriamanitra masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy. Ary dia nanova ny lalàna sy ny fotoana izy. Isika atao hoe dia ny havana mihitsy zany. Ary izy dia manjaka mandritra ny 990 andro. Izany nomboka tamin'ny taona 730 zany ka hatramin'ny taona 770. Fa ina moa nitranga teto ry havana malala isany. Révolution française. Nisaotra n'Andriamanitra fa tamin'ny territoire français mihitsy nanaovana ny famelabelarina ry havana malala isany. Tantara io ry havana. Tsy ny fon'ny Baiboly io ary faminana iny io tanteraka arabaky teny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tamin'izay fotoan'izay dia nifoanana ilay fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana naratra
Ade hoy isika maleriva iny sahoviny manao hoe gaga ny tany rehetra satria nahoana sitrana lay fery satria amin'izao fotoana izao dia lasa boussole morale lay fahefana resantsika teo. Eto amin'ity amin'ny Daniela toko fahavalo sy ny Daniela toko fahasivy dia mbola manao manome information complémentaire ny Daniela toko fahafito izay manambara tsy misy isalasalana mihitsy fa ny fahefana katolika romana no tian'Andriamanitra ho lazaina hoe io lay tandroka kely. Ary ny ataony tandroka kely io no ilana anadiovana ny fitoerana masin'Andriamanitra ka ilazan'Andriamanitra manao hoe marina madio. Tsara lotoina ny fitoerana masin'Andriamanitra izay nandandra. Tonga ny andro fitsarana. Ny fitsaran'Andriamanitra dia manao vindication, manome rarina. Manome rarina inona? An'Andriamanitra, ny toetra an'Andriamanitra, marina Andriamanitra. Tsy afaka mikipy Andriamanitra ry havana mahita ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Indrindra amin'ny faharatsiana izay atao hoe zavatra ara-panaka nefa ny tena marina dia famitahana. Famitahan'Andriamanitra sy famitahan'olona. Raha marina Andriamanitra dia tsy maintsy miditra an-tsehitritra, mitsaraka manao hoe ampy izay. Fanomezana rariny toetra an'Andriamanitra sy fanadiovana ny tempolony. Tsy miova ny lalàn'Andriamanitra. Tsy miova ny lalàn'Andriamanitra na dia izany fahefany tandroka kely ovana azy. Fanomezana rariny na vindication ny vahoaka an'Andriamanitra. Volazan'i Daniela toko fahafito fa nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra. Fa natao iny izy ireo nenjena sy noharatsiana izy ireo nandritra ny taonjato ny fandimby. Nenjena nisy tamin'izy ireo nisitrika tany amin'ny lavaka. Ary na ny fatiny ary dia tsy tia ny hoetany fiangonana izay nanenjika ireny atao amin'ny fotoana antsoina hoe Moyen Âge havana malesana. Izany nge no antony nisindry ny katakomby any ambanin'ny tany ireny. Olona tapitrisany maro. Ary na ny papa teo aloha, na ny papa amin'izao fotoana izao dia niaiky teo anatrehany fiangonana protestanta manao hoe mamela ny elokay. Fa nanenjika anareo, namono anareo. Fantatra nge izany ry havana malalisany. Ary ny kenin'ny fiangonana katolika mihitsy ny ratsy izay nataony dia nangatahany fifonana tamin'ireo kristianina mpiara-belona aminy protestanta. Amin'izao fotoana izao antapitrisany maro. Mena rariny ny vahoaka an'Andriamanitra. Satria gaga ny olona rehetra satria sitrana ilay fery dia mbola hitohy izany ilay asa izay atao man'ireo izay olona manohitra an'izany fahefana. Raha hoy ny fiangonana alady ny andro fihavahana. Ary milaza mihitsy manao kakatona ny business sy ny karazany alady. Dia ho avy ny fotoana ry havana. Ilazana manao izay tsy manaiky an'izany dia fahafatesana ny miandry azy. Omena rariny ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy maintsy miditra an-tsehatra Andriamanitra raha Andriamanitra marina izy. Ny fidiran'ny Kristy an-tsehatra dia mahafinaritra io. Ary izay ilay hoe vao mahafaly ny fitsarana. Satria ao amin'izany toerana izay andehanana hizora ny fitsarana amin'izao fotoana izao izany dia manao isany. Dia Kristy ny mpisorona be. Ary Jaona dia milaza manao hoe Kristy dia mpisolo vava ihany koa. Ao amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Nisy mpanoratra anankiray antsoina hoe Ellen White. Raha mpisy dia hiresaka momba ny fanahin'ny faminaninsika. Satria Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba manokana ho an'ny fiangonany. Io raha matoa antsoina hoe Ellen White io dia nanoratra zavatra tahaka an'izao. Somary araka ny fahazoko azy no ilazako azy eto. Rehefa mandalo eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra ho izy ny anarana na ny olona anankiray. Ohatra izany Davidson. Le Davidson le mpisorona be eo amin'ny Zakaria toko fahatelo. Manao akanjo maloto. Maneho ny fahotany. Dia mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Amamarin'Andriamanitra mpanoto le rangahy io any amin'ny fahaverezana no anjara mahazo an'io.
amin'izay fotoana izay indrindra hanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra zay, hanehoana ny marin'Andriamanitra zay, jereo teny tsara sy ny hoe marina, dia mitsangany Kristy, dia asehon'ny Kristy ny tanany, ny tanako no fatsihina teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny rako no nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny David Jaune. Amen. Ny tanako no fatsihina, ny rako no nalatsaka teo Kalvari ho famonjena anjo. Dia hoy Jesosy manao hoe raha io tiako raha andovo any fiainana mandrakizay izy. Dia hoy Andriamanitra hoe zo noho Jesosy Kristy dia tsy ho any amin'ny fahaverezana ianao, fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Filazantsara ny fitsaran'Andriamanitra ry havana. Tonga ny andro fitsarany, efa mandeha ny fitsarana, efa mandeha ny fitsarana, fa filazantsara ny fanjakana ry havana malala isany. Rehefa ho avy Kristy dia ho avy hitondra ny valim-pitsarana na ny verdicte izy. Ina ny valim-pitsarana? Iranona makany amin'ny fiainana mandrakizay, iranona dia ho any amin'ny fahaverezana. Tsy Andriamanitra nandefa azy tany amin'ny fahaverezana, fa décision no raisiny ny ho any amin'ny fahaverezana. Tsy azon'Andriamanitra ho terena ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa ny fidiny ho any amin'ny fahaverezana izy. Ary mba hafana manome izany valim-pitsarana verdict zany, dia tsy maintsy misy fitsarana mizotra melohany zay mandeha amin'izao fotoana izao. Mbola mandeha ny fitsarana, mizotra ny fitsarana ry havana, ary ho avy ny fotoana izay farana ny fitsarana, ankehitriny ny fotoana izay andraisana ny fanapahan-kevitra anaraka ny Kristy. Dia ho tena filazantsara marina ny fitsarana izay hatraitsika. Andriamanitra hitantsika rehetra. Amen. Hitako ny lalantsara, rekoko ilay feo manambara, tsapako fa Jesosy no mpamonjy, eny rany no natolony, ometeza mba olony. Hitako ny lalantsara, rekoko ilay feo manambara, tsapako fa Jesosy no mpamonjy, eny rany no natolony, ometeza mba olony. Tsy amidy tsy atakalo, ny fitina tolotrao, ny fonao miangavy mitalao, ifonako ry tompotia, ireo ratsy izay nataoko, vononao hanaradia, na haningotra ny aiko.
mitondra fandresena saroby noho ny volamena zay mandray de azo antoka tokoa lay fiainana mandraky izay fa Jesosy no filoha tsy hamidy tsy ataka ny fitina tolotra ny zao vovahavalo ny fonao miangavy mitalao ifonakory tompotia iraratsy zay nataoko vononao anaradia na haningotrany aiko tsy hamidy tsy ataka ny fitina tolotra ny zao vovahavalo ny fonao miangavy mitalao ifonakory tompotia iraratsy zay nataoko vononao anaradia na haningotrany aiko Olay tononkira manao hoe vonina ao anaradia na haningotra ny aiko. Zay le tononkira. Fa misy veto amin'ny tehariva ity ilaza amin'Andriamanitra hoe ny teny mivantana tamiko ianao androany hariva. Manao hoe anio androany ankehitreo. Misy veto ilaza amin'Andriamanitra hoe vonina anaraka anao na dia haningotra ny aiko azany. Angatahako izy etsangana ry havana malalisana. Eo anatrehan'Andriamanitra fa hoentika ao ambavaka ianao amin'ny tehariva ity. Amen. Vavaka isika. Nilaza le hira hoe voninao ny anaradia na dia haningotra ny aiko azy zany. Andriamanitra filazana ambava fotsiny ihany zany. Fa inona tokoa moa no tena zavatra hitranga aminay raha tonga ny fotoana izay hisiny zany filazana izany fa haningotra ny ainay ny fitazonana ny finoana sy ny fankatoavana ary ny fanarana anao. Tsy ho vitanay izany Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fananao masina sy ny fahatsapana ny fitiavanao iriry ihany no ahafahanay manatanteraka an'izany. Ny fahasoavanao iriry ihany Andriamanitra. Ampitomboy aminay ny fahasoavanao. Dia hitombo ao aminao zahay. Ary ho vonina hiatrika na inona zava-mitranga zahay. Amin'ny ity hariva ity dia mijoro reto mpanomponao. Fantatrao ny ao am-posy ao an-tsainy tsiraray avy. Ianao no ka hamaly zany valy ny antso izay ataon'izy ireo zany. Misaotra satria aneo dia niteny taminay ianao. Ary mbola hiteny aminay ianao. Misolo vavanay ianao ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Any amin'ilay efitra fitsarana ny an-danitra. Aoka tompo ho filazantsara ho anay ny fitsarana. Ka rehefa ho avy ianao hitondra ny valiny zany fitsarana zany, dia ho anisany izahay izay ilaizana manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky. Midera amin'ny fifalian'ny tomponao. Misaotra noho ny ranao Jesosy. Misaotra noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Satria tonononay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen.